Natuka kumanukana bede ben dati safdianana hoe anaovana fampielezan-kevitra fansafidi kumanukana ny daty androady fahatelo volana novembre satria numéro 3 noetiko dia ozy izy za hoe aleo fahatelo volana novembre no anaovako fampielezan-kevitra aty amin'ny faritra Androia fa indrindra eto Ambovombe satria efa fantatro efa tsapako fa fantatro ny vahoaka ny Ambovombe ny fitiavan'ny Andry Rajoelina Ambovombe fa zao andro ady ny pofona Ambovombe fatra amin'izay nakanaisako teto Ambovombe andro ady ny pofony vahoaka ny Ambovombe fa tena tia ary manohana président Andry Rajoelina Ambovombe natoko ekena fa tsy ekena efa imbetsaka ny taty ary isaky ny tonga tia dia tamin'ny 2018 tonga teto amin'ity toerana ity marina sa tsy marina nanao fampielezan-kevitra teto fa zao tena mahafinaritra n'andro ady amin'ity fahatelo volana novembre 2023 ity zao ny mahafinaritra anahy fantatro ny vahoaka n'Ambovombe fantatro ny vahoaka atsimo ray manontolo fa ny président Andry Rajoelina dia makatisy tia ny vahoaka aty atsimo vahoaka aty Androy ary tena volona mpandroso anty atsimo sy eto Ambovombe ty tokonatovavy ekena fa tsy ekena zao volan'ny filoham-pirenena dia nareo taiza tsy dia voalohany indrindra taty atsimo marina sa tsy marina zay mamangivangy ny tiavana ary indrindra rehefa misy ny marary anareo rehefa misy ny mampalahelo anareo nandalo ny cyclone ireny nandalo reny covid reny zay amin'ny andro sarotra ny tena afantarana tena ray aman-dreny sy tena namana marina sa tsy marina tonga teto tamin'ny taona 2024 tonga teto tamin'ny taona 2024 tonga teto tamin'ny taona 2024 mbola tonga teto tamin'ny taona 2024 avy tamin'ny volana avril dia mbola tonga etrany ary androany mbola tonga etra mbola tsisy filoham-pirenena mitsidika ibe indrindra ny faritra atsimo indrindra fa teto Ambovombe akoatra amin'ny président Andry Rajoelina satria tika nareo ekena sa tsy ekena dia zao ity Ambovombe ty hatramin'izay dia tanàna tokamonina tanàna lafo ny fampandrosoana marina sa tsy marina fa hatramin'ny tondrako ny firenena ny foto-drafitrasa rehetra zay entina anakaiky vahoaka zay entina ilain'ny vahoaka dia nataontsika
teto ambovombe avokoa marina sa tsy marina jerevane raha iresaka fotsiny tsika ny resaka lalana io lalana erany 13 io tsy nisy ninon'io hoe ho atao io tsy nisy ninon'io hoe isy anamboatra marina sa tsy marina fa président anankiray ihany ny anamboatran'io dia iza zay teneniko anareo hoe tamin'ny 2018 tondra ny numéro 13 ny numéro 13 tamin'ny 2018 mbola tsy vita kory ny akitsapaka dia nametraka teny amin'ireny fanaminana t-shirt reny ny soratra masina zay atao poko sy atao tsay koa sy ampoko vahoaka dia ny hoe koretianina toko fatelo ambe folo andiny fatelo ambe folo io chiffre telo ambe folo io dia chiffre sady mitondra soa io fa ihany koa chiffre atahoran'ny ny hafa satria zao misy reny manao hôtely reny tsy manisy chambre numéro 13 rehefa mandeha ascenseur ianao misy tsy manisy ny étage numéro 13 any amin'ny hôtely na eto Madagasikara na nivelany be dia be ny matahotra ny numéro 13 io dia zao ny antony ny numéro 13 zany dia mitondra soa sy mitondra fivoarana ho an'ny olona zay manampitiavana fa mety hitondra kosa mety hitondra loza mety hitondra fandresena faharesena ho an'ny olona zay manana fahakalana marina za tsy marina noho ny fananako fitiavana ho an'ny vahoaka malagasy noho ny fananako fitiavana ny tanindrazana dia mitondra soa ary nandresy tamin'ny 2018 mitondra numéro 13 ekena za tsy ekena dia tonga ndray ny fividianana 2023 rehefa tonga ny fividianana 2023 telo ambe folo ny candidat ary zany candidat fa telo ambe folo zay nisarika ny numéro ekena sa tsy ekena dia zao naka numéro daholo zareo tsirairay avy fa za zany naka numéro fara dia zay numéro tsy nanaindy zareo zany no azoko dia zao vo azoko ny numéro 3 dia misaotra hoe Jesosy Kristy tompo misaotra anao no ty numéro ty satria zao ny antony le koretianina telo ambe folo sy telo ambe folo dia zao soratra ao anatiny hoe ankehitriny dia reto telo reto ny toetra dia ozy izy zao hoe mbola misy afatra Andriamanitra ao satria tsy miteny ny koretianina hoe ankehitriny dia reto dimy reto ny toetra na reto folo reto ny toetra na reto telo ambe folo reto ny toetra fa ozy izy hoe ankehitriny dia ireto telo reto ny toetra ny finoana ny fanantenana ary ny fitiavana amin'ny lehibe atao filasitao zay saky zay fa ny fitiavana no lehibe ndraiky za milaza aminareo fa matoa mbola candidat androaty dia isay fitiavana zay ny baiko tsy ny fahefana kory ny dedaviko maha-candidat ana tsy any titre mampilofilo-pirenena no dedaviko fa kosa ny fitiava tanindrazana ny fitiavana ny vahoaka malagasy ary ny fitiavana ny vahoaka androya ny fitiavana ny vahoaka eto ambovombe zay ny mbola maha-candidat anaty ekena sa tsy ekena mety sa tsy mety zavatra rehetrarehetra ny fampandrosoana tsita teto ambovombe hatramin'izay nataontsika daholo io erany 13 io tsy nisy nanamboatra hatramin'izay ary nareo tsy nintsona isy anamboatra marina sa tsy marina efa mandeha izy ao sa tsy mbola tsy mandeha sa tsy mandeha zao miala eto ambovombe mandra-patonga ny atolany ao taloha raha nataontsika adiny 5 mandeha taxi bosy na camion ankehitriny adiny 3 zany dia vita satria tsika miasa aingana be ary tsy maintsy ho vita goudron ray manontolo ekena sa tsy ekena efa andeha ny goudron za teny aminareo fa raha misy ny filoham-pirenena nanao asa betsaka indrindra dia tsy nisy ohatra ny Andry Rajoelina teto Madagasikara marina sa tsy marina raha misy ny olona akaiky fo ny aty atsimo sy ny eto ambovombe
akaiky ny vahoaka, tia ny vahoaka, ary nama ny vahoaka, dia Andry Rajoelina miakaiky anareo sy tianareo Andohany. Marina Satsomary. Hitanareo, le chiffre 3 io dia milaza zavatra ohatran'ity ihany koa chiffre 3. Ny hoe ny lasa, ny anketiny, ary ny amin'ny hoavy. Marina Satsomary. Za milaza aminareo fa za zay mijoro manoloana anareo zao efa tia ny Ambovombe hatramin'izay, tia ny Ambovombe tamin'ny lasa, mbola tia ny Ambovombe ankehitriny ary mbola ho tia ny Ambovombe amin'ny hoavy, amin'ny hoavy, amin'ny hoavy, amin'ny hoavy kokoa. Etrena sa tetena. Mety sa tsy mety. Zany fitiavana zany tsy ahafahana ny tsara vela tsy marina sa tsy marina. Hitanao ianao raha misy olona zao raha misy olona eo alohanao dia mandambilambo anao dia miteny aminao hoe ianao anie mahafinaritra dia jereva amin'ny vehivavy fotsiny dia mandaika. Marina sa tsy marina. Reo candidat reo nizaniza ikabary mba ajoroy eo anie, ajoroy eo daholo. Dia hitanareo hoe iza ny tena tia matia ny Madagasikara sy ny Malagasy, iza ny tena tia ny vahoaka eto Ambovombe. Marina sa tsy marina. Zao lazaiko anareo, ny sasany tsy manao afa-tsy mitsikera, tsy manao afa-tsy ny manaratsy, tsy manao afa-tsy ny manenjika. Fa zao teneniko anareo, amin'ny fiainana tsy misy mihitsy olona iray manana fahankalana aresy olona manam-pitiavana. Marina sa tsy marina. Dia zay teneniko anareo hoe raha misy olona miteny hoe tsy anareo, jerevo ny masony, jerevo ny masony dia hitanareo. Tia sa tsy tia? Tena tia sa tsy tia? Io ny atao hoe amin'ny teny frantsay hoe very tsy mba mamitaka ary ny eo am-po tena mahitsy fa tena tiako ny vahoaka malagasy ary tiako nareo eto Ambovombe. Marina sa tsy marina. Dia zao resaka nitia tsy nitia hatramin'izay zavatra tena namparary ny saiko, namparary ny foko hoe rehefa miresaka atsimo ianao dia hoe kere, mosary, tsy ampirano. Marina sa tsy marina. Dia ozy zao hoe zao eno tsara tsy mety amiko tsony no hoe angatabola foana ny ivelan'izao. Marina sa tsy marina. Zay mitondra rano mitondra aina. Marina sa tsy marina. Ny vahoaka tia androy dia vahoaka mavitrika, indrindra vahoaka mazoto miasa. Marina sa tsy marina. Fa tsy nampihana hatramin'izay, tsy nijerevana hatramin'izay. Marina sa tsy marina. Dia zao nanao fanamby lehibe ny fanamby nataoko dia ozy izy zao hoe ovaiko ny tantarany atsimo. Zay ny antony natonga anao hoe raha tsy ampirano ny aty atsimo andao anao pipeline, na anao pipeline na goavana betsika miala otolan'ny aro mandalo ambosary ary tsy maintsy tonga eto Ambovombe izany pipeline nagezabezato. Etrena sa tsy ekena. Misy ny manaratsy hoe mbola tsy mandeha ny pipeline modry tsy manana maso reny olona reny. Efa tonga tao otolan'ny aro miasambo ray manontolo mitondra ny fantsona na ny tuyau ngezabe mitondra nyzany rano zany ary afaka volana vitsivitsy na heritaona varavaratsiny tonga eto ny rano anondraka ny tanimbary fa hitondra ihany koa rano isaky ny tokantrano eto Ambovombe sy atety ny rano manontolo. Mety sa tsy mety? Ekena sa tsy ekena? Rariny ve sa tsy rariny hoe hatramin'izay 10 taona 20 taona zay na goudron ray metatra azy tsy nisy teto Ambovombe. Tsy normal zany. Fa zao teo anandeha nafinaritra na iro hoe efa tsy maintsy natao aloha lalana pavé, efa lalana pavé maromaro no vita eto Ambovombe. Marina sa tsy marina. Ekena sa tsy ekena? Efa ho vita ihany koa ny eran'ny 13 fa ty misy vaovao mafana be sy ho teneniko anareo. Nandresy lahatra ny banky raisam-pirenena na ny banque mondiale dia hoe raha vitatsika ny lalana any Ambilobe sy Vohemary, mampijany olona zany lalana Ambilobe sy Vohemary zany. Zany lalana zany rehefa misy maty any abetsika finosina lamba hoany hoentina moto voatonga any Ambilobe.
mijaly ny vahoaka fa président raha ihany nataontsika namboaritsika izany ambilobe sy voemary zany ary ny olona ny avaratra any lazaiko aminareo na candidat zato na arivo mijoro eo tsy miala amin'ny Andry Rajoelina ohatra ny vahoaka eto Ambovombe vitatsika ny RN 44 makany Ambatondrazaka vitatsika ny RN 9 vitatsika ny RN 12 maromaro zany RN na vitatsika zany fa zao rehefa nandinika taty atsimo dia ozy izy hoe inona tsy mampandroso aty atsimo eo ny rano eo ny jiro eo ny fanaovana orinasa sy ny karazany fa zao nataony tokamonina foana ianareo aty atsimo tsy normal hoe ny rano aty atsimo lafy noho ny rano ao Tananarivo nefa ao Tananarivo mbola menimeny ny jiro aty atsimo inefatra no vidiny jiro ao Tananarivo tsy normal zany marina sa tsy marina zay ny amivatsika anazy ka zao raha vitatsika reo lalana be dia be raha lafy ny zavatra aty atsimo dia zao ny zavatra ataontsika tsy maintsy manokatra lalana alohatsika tsy maintsy amboarina dolo ny lalana ary rehefa vita ny lalana rehetra aty miditra ny rano atya milaza aminareo fa ny aty atsimo afaka mamokatra ny va rehetra ilay ny faritra sy aty Madagasikara ilay manontolo marina sa tsy marina dia zao ny zavatra ataontsika resaka lalana ihany no resahana so atao efa vitao ary efa nazahoako fa matsimbola ny anaovana ny lalana zay ibokony tanteraka ny aty atsimo dia ho ataontsika goudron efa vita ny étude ho atao ny appel d'offre izay manao an'ny R10 miala eto Ambovombe mandrapatomany Tuleara ary mivoaka ny Antananarivo zany manao dokoreto mety sa tsy mety io R10 io lalan-tany foana io hatram'izay atramina tany lalan-tany foana fa zao io R10 io zany miala eto Ambovombe mandalo Tsiombe mandalo Beloa mandalo Pania mandalo any Ejeta mandalo any Betioka voaka ny Andranivory na ianao makany Tuleara na ianao manaka ny Antananarivo ho vitatsika goudron ray manontolo izany R10 mety tsy mety sa tsy mety iza ny filoham-pirenena mbola nanao an'izany nisy sa tsy nisy fa iza ny avitan'izany iza ny avitan'izany io lazaiko anareo na avadika ambony na avadika ambany tsy misy afatsy ny président Andry Rajoelina ihany navita mpandroso amin'ny Madagasikara ekena sa tsy ekena ainareo le hiran'izy brala iny hoe navadibadibadiko navadibadibadiko tsisy kara ia tsisy kara numéro firy lazima numéro firy satrapetsaka tompoko hitanareo zay iry zay hoe raha mbola hito amboniny tany io tsy misy atakaliko anao marina sa tsy marina raha mbola hito amboniny tany za milaza aminareo fa raha mbola filohan'ny repoblika tsy misy ampandroso an'ity Ambovombe ty akoatra ny Andry Rajoelina tovilatovokary ekena sa tsy ekena dia misy any koa enao tsisy mahasolo marina sa tsy marina atsanganiny tanan'izay tena tsisy mahasolo hoe atsanganiny tanan'izay tsisy mahasolo zao lazaiko anareo raha foto-drafitrasa ny foto-drafitrasa rehetrarehetra tsisy teto hatram'izay nataontsika daholo za miteny hoe hatram'izay tonga teto tamin'ny 2018 vovoka be teto marina sa tsy marina ny tribune teria tena mifanetety zay tao zara raha omby tena tafitolona kely ny teo nefa ankehitriny jerevo ny zavatra nataontsika satria inona ny antony mendrika foto-drafitrasa manara-penitra ny vahoaka ny Ambovombe miaraka amin'ny président Andry Rajoelina tompolatovavy ekena sa tsy ekena tsy misy olona hieritseritra anareo hoe anao zavatra ohatran'izao marina sa tsy marina zay tsy neniko hoe mila filoham-pirenena manana vina mahasamanao zavatra goavana mahasamanao manova ny tantara-pirenena atao aloha misy ray aman-dreny mba meo lalana kely reto ray aman-dreny anakireto zareo tamin'ny varotsy ny sasany marainina dia fa niandra président teto inona tena tongavanao eto zany inona ny azasanao amiko
fitiavako anao Andry Rajoelina. Nizarako voalohany, nizafy tena koravo ny anaranao Andry anarany. Misaotra anao mo fitiavanao, firy-taona moa ianao ray aman-dreny? 20 taona. 20 taona. Zao ray aman-dreny zao misaotra anao no fitiavanao ary fitiavanareo ray aman-dreny zao ny mahatonga anao mbola hijoro anafika ty fireneny tia sy ampandroso any Madagasikara ary ampandroso any koa ny Ambovombe. Misaotra mankasitraka anao afaka mbola miteny anao raha mizavatra tianao tenena. Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra amin'ny fahatongavaanao eto aminay. Faharoa dia izao fahavazoroanao, fahitavanao ny vahoaka maro izao dia manome toky izahay fa hanao 100 isan-jato ny fifidianana ihany. Misaotra ray aman-dreny. Misaotra tiganao aloloanao ty câlin be mihitsy. Misaotra ny ray aman-dreny. Ao afaka makato arinatona zay mahatonga anay hijoro anery zareo e. Ny vahoaka malagasy mbola mahatonga anay hijoro ny fitiavanareo ana no manosika anao hoe tsy maintsy hiasa bebe kokoa ampandroso any Madagasikara fa indrindra ho anareo eto Ambovombe. Mety sa tsy mety? Jereo tsara. Ny nataontsika tao anatin'izay 10 taona zay dia nanao foto-drafitrasa mba anakaiky vahoaka sy ilain'ny vahoaka fa indrindra foto-drafitrasa ampiasain'ny vahoaka. Zao lazaiko anareo, zao lazaiko anareo. Mijaly anareo hatramin'izay marina sa tsy marina? Adino anareo hatramin'izay marina sa tsy marina? Zay ny antony nanaovako hoe mampalahelo anareo ray aman-dreny marary didiny tsy zarizary ny salle sy ny bloc opératoire teto. Tsy nisy mihitsy azy indraindray marina sa tsy marina? Marary anareo tsy maintsy makany atolany avo, tsy maintsy makany Antananarivo marina sa tsy marina? Am'izao tsika miteny zao dia napetrako ny fanambo hoe efa mandroso Madagasikara, ampandrosoany Madagasikara. Zay ny antony nanaovantsika hôpitaly manara-penitra satria mezy dia hôpitaly manara-penitra ny vahoaka ny Ambovombe tokolatoko vao. Ekena sa tsy ekena? Mety sa tsy mety? Zay ihany koa no nanaovantsika be zanatsika afaka baka dia mijanona satria tsy tafiditra ntsony any amin'ny université marina sa tsy marina? Zay ny antony nanaovako hoe aleo akekezina eto Ambovombe ny fampandrosoana. Zay ny antony nanaovantsika hoe mendrika université manara-penitra. Zay ny antony nananganatsika université manara-penitra na tsara na sy najoro ary namboarina eto Ambovombe tokolatoko vao. Mety va sa mety? Dia zao hitanareo zareo tsara. Be ianareo no rehefa andro sarotra be ny manadino anareo. Be misy mitsingotsinjo anareo fa zay hitsinjo anareo. Ny manda manaraka zay ataoko dia zao anakaiky bebe kokoa anareo ampandroso ny isa-tokantrano ka zao no ataontsika tokantrano zay marefo, tokantrano zay sahirana dia tsy maintsy ampitombona ary ataoko tonga ny isaky ny tokantrano fanampiana zay hoentina isaky ny tokantrano. Mety sa tsy mety? Ekena sa tsy ekena? Atsangano kelany zao tsika zao dia rehefa mampiasa herinaratra dia mbola groupe électrogène ny ampiasainy. Zay monsieur le député. Dia zao no ataontsika rehefa apetraka eto Ambovombe ny famokarana herinaratra azo avy amin'ny masoandro dia ametrahantsika parka na panneau solaire photovoltaïque goavana besingeza be eto Ambovombe amin'izay tsy mampiasa gazoile ntsony ary tsy tapatapaka ntsony direktoplatova. Ekena sa tsy ekena? Zay ny jirony jirama zay fa ohatrany maromaro aminareo mbola mampiasa jiro hafa. Atsagnano ny tagnany zay tsy manana jiro e. Dia inona zany ny ampiasainareo? Petrole, lapsi. Dia ohatriny ny vidiny ny lapsi isam-bolana. Ohatriny fitsinjato isam-bolana. Sasany tena ray ihany isan'andro fa isam-bolana firy ameo kenanito le avianao ty kasana ohatrany lapsi. Dia ohatriny ny vola laninao
isan'andro na isam-bolana mety isam-bolana fitoalina tena fitoalina atsakana ny tana zay mbola mampiasa jiro labiena trany dia ampidiny tena hoe dia atsakana hoe ny tana zay tsy tia ampiasa labia tsony eny an-trano zao ary ny ataontsika zao ny ataontsika ianao zany mbola mampiasa labia nareo dia zao enoy tsara matoa candidat filoham-pirenena dia ny zavatra faniriko mba ampiova ny fiainanareo isaky ny tokantrano fa indrindra ianareo eto Ambovombe tena zany kely dia zao ary ny ataontsika zao ny ataontsika vao vita ny fifidianana enoy tsara ka fantatro fa vitanareo ty fantatro fa vitanareo ty vita ny fifidianana ka mandresy premier tour tsy maintsy dia zao mandresy premier tour eto Ambovombe dia omeko hozaraiko maimaimpona kity solaire ohatran'itya ianareo isaky ny tokantrano eto Ambovombe eto plateau am'izay ianareo tsy mampiasa jiro labia tsony mety sa tsy mety am'izay nareo tsy mampiasa jiro pétrole tsony mety sa tsy mety misy jiro anankiroa io misy plaque panneau solaire io dia afaka chargena telefonina ihany koa zay ny ataontsika hoe Andry Rajoelina dia hitondra fahazavana isaky ny tokantrano fa fahazavana ho an'ny malagasy fa fahazavana ho an'ny eto Ambovombe raha natolotokonatovavy dia zao zany ny atao izy amin'ny anarano papian'y daboly dia efa fifotoana moa zany miasa atao efa recruté zany mbola tsy recruté fa ahoana dia zao ary volany amin'ny 16 novembre fifidianana ia dia volany amin'ny 16 novembre ataony mametraka samboaty tonga dia recruté ianao mety sa tsy mety mpampianatra ianao zany dia mbola mampiasa labia tia relo tonga dia menanao am'izay anao tsy mampiasa labia izy hoe efa nazo fa nareo rehetrarehetra ihany koa mbola azo mety sa tsy mety mandresy ny tokantranontsika mba handeha hifidy avokoa ekena sa tsy ekeny dia zao mandresy lahatra ny tokantrano mandresy lahatra ny fiarahamonina mba hifidy mba hanova ny tantarany Ambovombe marina sa tsy marina dia miambina tsara tsika bureau de vote dia zao rehefa mipotra ny numéro 3 bureau de vote dia mikikikitsika ekena sa tsy ekeny dia zao ny teneniko anareo betsaka ny foto-drafitrasana ataontsika fa mbola betsaka ihany koa ny atao ekena sa tsy ekeny mety sa tsy mety matoky anareo Ambovombe tena be loatra aloha le olona mbola tsisy olo loatra ty hatramin'izay zany ny ataotsaiko miraikitra tam-poko amin'ny fitiavanareo Ambovombe ekena sa tsy ekena mety sa tsy mety amin'ny mabe taloha eto Ambovombe zay ihany koa miantsony nanaovako gymnase ho anareo any taloha atsangano ny tanany zay miteny hoe mila gymnase manara-penitra ny taloha eto Ambovombe zay ny antsony mety sa tsy mety ekena sa tsy ekena matoky anareo amin'ny fa 19 volana novembre fanampy anareo anakaiky anareo ary anova ny tantaran'ny Madagasikara tsika satria ato am-bokonareo ato an-tsaikinareo tsy maintsy mandroso Madagasikara isona tompoko lahy makasitaka tompoko vavy sa misy